eo amin'ny tontolo vaovao ara-toekarena kosa vaovao lehibe eo amin'ny sehitry ny fiarina moa ny fiverenan'ny firenena malagasy indray eo anivon'ny AGOA ka tsy vitsy ary araka izany ireo mpahay toekarena no maneho ny hevitry mahakasika an'izay isan'izany ary ny tale général ny House of Madagascar Andriamatoa Tsinandry. Voalohany indrindra dia faly miaraban'ny malagasy tsy vaky volo tonga ny fotoana andrasana dia tsy inona zany fa ny fiverenantsika indray amin'ny tsenan'ny AGOA raha ny tokony ho izy zany izy io raha ny tokony ho izy dia raha volana décembre eo moa ny famoahan'ny Maison Blanche ny resaka fanambarana aorinan'ny février congrès ny mois d'août octobre eo fa noho ny ezaka nataon'ny filohantsika sy ny fitondram-panjakana indrindra ny amin'ny famerenana ny tantandalana iny kabary nataon'Andriamatoa filoha ny tamin'ny 9 jona nahazahoantsika fa 420 taona ny fahaleovantena dia nahafaly ny Amerikanina ary dia tout de suite zany dia tonga dia niverina indray ny fampirarana ny AGOA inona moa zavatra andrasana amin'io dia iny tsy iny dia ny fanaofany ny fiverenana indray amin'ny tsenan'ny Afakaba zany ho any amin'ny tsenan'ny Amerika ny États-Unis zany io zany dia tsy mijanona amin'ny resaka textile rery fa eo ihany koa zany ny mpanao asa tanana malagasy dia eo ihany koa maromaro zany ny article amin'izy io fa tsy hoe article textile ka ngamba tonga amin'ny fotoana zao mba ho pays industrialisé amin'izay Madagasikara ary dia foana amin'izay zany nofinofy sy ny nofo ratsy ny amin'ny resaka tsy fisinasa sy ny resaka insécurité satria ninona ezaka atao dia io resaka momba ny asa ihany io vahaolana ka dia anao zay azo atao samy ifanometanana amin'ny fitondram-panjakana araka ny tenin'Andriamatoa filoha ho amin'izay tsy tsara sitrapoa zay zany ny ezaka ka dia arabaina daholo zany malagasy ary dia misaotra ny fitondram-panjakana.